Riavana malalo amin'ny tompo dia ho ampitonao amintsika rehetra hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Alahady faharoa amin'ny volana anio iavako toy ny mahazatra antsika fampianarana no entiny eto anio. Ary ny fampianarana no entiko eto dia mifandraika indrindra no hevitra izay petesitsika mandritra ny volana novambra ity manao hoe mivonoana iaona amin'ny tompo, mivonoana iaona amin'ny tompo. Resaka fitezana anio. Kanefa raha vao resaka fitezana ny mahamaika antsika dia ny hoe ny ankizy ihany sy ny tanora ihany. Fa ao anatin'izay fitezana izay ihany dia resaka ao ny fomba mahomby izay mba tokony hitazahantsika ny ray aman-dreny an'ireny zanantsika ireny. Ary tsy izako na mety ny fahaizako sy ny fahalalako izay mety so tanteraka akory no andeha ho atoroko amin'izany, fa indrindra izay lazain'ny soratra masina. Inona moa no torohevitra lazain'ny soratra masina ho antsika ray aman-dreny kristianina mba ahomby kokoa ny fitazana izay ataontsika. Eto ny havana dia misy zavatra fanamarihana voalohany tokony ataoko voalohany indrindra dia izao: tsy manakana ny fitazana izay efa mahazatra ao anaty fiarahamonina, ny fitazana tao any am-pianarana sy ny hafa koa izany rehetrarehetra izany, fa tsy hoe fameniny kosa izay teneniko eto, fa maha-kristianina antsika dia tena tokony mba hanana an'izany tsika. Izay ny fanamarihana voalohany. Isika ray aman-dreny dia tokony hatsapa hoe ay manana tombony isika rehefa mitaiza ny zanantsika, satria ny zanantsika kay ankoatran'ireo fitazana izay mba fanenarantsika, jerentsika tamin'ny alalany fahitalavitra sy ny internet sy ny hafa rehetrarehetra io, aitsika manana ihany koa ao anatin'ny soratra masinao. Ny fanamarihana faharoa dia izao: mety ho gaga isika satria hoe ahoana moa izany tsy resaka amin'izany, maninona tsy natao tamin'ny fotoanan'ny ray aman-dreny mitokana fotsiny ihany izy ity? Tsia alao mba vavolombelona koa hiatrika eto ireo zaza ireo, satria nahoana ny loha hevitra antsika dia hoe vonoana mivonoana iaona amin'ny tompo. Dikan'izany dia ity ny fitazana ny zanantsika dia karazany efa fampiomanana sy fanomezana azy fahavononana ihany koa mba hahita an'Andriamanitra, mba hifandray amin'Andriamanitra. Izay ny antony andehanantsika ty am-piangonana izany. Ary reny zanantsika teo reny mbola misy maro ny tsy teo dia tadidio tsara fa fitazana sy fanolokolonana izy ireny foana mba iaona amin'Andriamanitra no anaovana an'izany any amin'ny sekoly alady, any amin'ny sampana maro samihafa rehetrarehetra any. Ary ny atao hoe zanaka, isika rehetrarehetra izao dia zanaka avokoa na dia efa ray aman-dreny ary. Fanamarihana farany ataoko tiavana dia izao: sao dia gaky nareo tsy mba misy anjaranay mbola tsy nanambady izany izao, tsy misy anjaranay mbola tsy ray aman-dreny izany. Tsy izay, fa ny rarina dia izao: mbola ho ray aman-dreny tsika indray andro any, ary tokony mba ho tsapantsika koa izany hoe ay misy zavatra ohatran'izao tokony ho fantatsika mba azahoany ireny ray aman-dreny ireny mitaizantsika. Ny zavatra iombonantsika riavako dia izao: dia ity sarotra no mitaiza ny zanantsika manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia maro samihafa, manoloana ny fivoaran'ireo volotsaina maro samihafa. Ny volotsaina tiako lazaina amin'izany dia ilay culture, manoloana ireo sotoavina samihafa. Ny sotoavina tiako lazaina amin'izany dia ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe valeur sy ny sisa sy ny sisa. Dia lasa le manahirana no mitaiza ny zanantsika. Ary io tsy misy hoe zanaka mpivavaka na zanaka tsy mpivavaka sy ny sisa sy ny sisa, fa dia rehefa tena manahirana no mitaiza ny zaza dia manahirana tokoa izany ho antsika ray aman-dreny. Kanefa rehefa manahirana no mitaiza ny zaza dia izao ny zavatra tokony hifanarahantsika ray aman-dreny. Tsy maintsy tezaina foana izy, fa tsy hoe anidoka ianao tsy hitaiza intsony manahirana izy ity. Ka sanatry ny vava hiteny hoe Andriamanitra fa naninona ry any, dia nomenao an'ireto hoe tsy izany, fa tsy maintsy manatanteraka ny diditsika foana tsika. Ary tsy atao ampatahotra koa ny zavatra ataoko eto, fa ny tombony amintsika dia izao: aitsika ampino ny tenin'Andriamanitra rehefa amin'izany. Ary ao anatin'izay dia ity nahaiza izany misy antsika, na inona culture iainany zanantsika, na inona faripahalalana ananany, na inona mety ho toetrany sy sisa sy sisa, dia azo ampiarina foana reto torohevitra izay omeny ny soratra masina hitazana ny zanantsika reto. Ny angaviako amintsika dia izao: mba azanao amin'ny hafa koa izany, mba ampitao amin'ny hafa ihany koa hoe misy mba anjara biriky hoentin'ny soratra masina mba hitazana ny zanantsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Matoa isika mitaiza ny zanantsika tiavana dia tadidio tsara fa dia hitsinjo no ho avy isika.
mba tehitsiny sika hoe anana ho avy mahafinaritra izy. Fomba fitaizantsika matetika dia zao, io zanako ny mba tiako lasan'izao dia mba tononona daholo ny karazana asa rehetrarehetra mahafinaritra ne zany, dia tononona daholo zay mba hitanao fa mahapetipety sy mahatsaratsara azy zao. Raha ianao manaka ny mba lasa ohatran'ity dia mba tiako ery, na mba ianao lasa ohatran'ity dia tiako ery na kristianina ary ray aman-dreny dia manao an'izany hoe fa tsisy ray aman-dreny hoe vao tonga ny zanany voateraka ny faniriko amin'ity zanako ity dia ho jolaran-dany, tsisy anao an'izany. Fa ray aman-dreny efa mila taizana koa izy raha ohatra ka ray aman-dreny nieritreritra zany dia meloha. Ka reto misy zavatra efatra diaviko. Ny voalohany indrindra dia hoy ny soratra masina, fitazana mahomby tokony atao amin'ny ray aman-dreny ho an'ny zanany dia izao: ampianarina ny zanantsika hifandray sy ho tia an'Andriamanitra. Ampianarina ny zanantsika hifandray sy ho tia an'Andriamanitra. Jereo anie io Deutéronomie io ry havako, Deutéronomie 4:5-7 ka hatramin'ny 7. Andao vakitsika izany fa tsy maninona fa mba kelikely ihany zany. Andao ne vakitsika izany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ampianary tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na maly, na mifoha, avezo famantarana eo amin'ny tananao reny, ary aoka feno fampatsiarovana eo amin'ny andronao, ary soraty eo amin'ny tonàna-baravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Tiany lazaina zany dia tsotra. Ampianary ny zanakao naiza misy azy, na inona zavatra ataony, na inona rehetrarehetra, na aiza dia ampianary azy zany. Ka ny tiany lazaina ao anatin'io ry havana dia izao: aoka mba atao fiainany zanatsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra, mba hanampy azy sy hanoro azy amin'izay alehany rehetra. Mba atao fiainany zanatsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra, mba atao izay ananan'io zanakao ho tenin'Andriamanitra. Zany ny taomanan'io zanakao hoe ampianary sekolelady izy. Adidinao ray aman-dreny ny mampianatra sekolelady, ary rehefa mampianatra sekolelady tsy hoe iny le zaza dia tonga eo fotsiny dia atsipy eo mialatsiny amin'ilay fitenenana, tsy zany. Fa adidin'ny ray aman-dreny ny mitondra hoe amin'ny filo miditra sekolelady dia tonga eo izy, ataon'izay atokavany zanany eo amin'ny ora fidirana. Adidin'ny ray aman-dreny ny teny hoe na inona na inona fandaminana, na inona zavatra rehefa mbola misy zavatra ataon'ny sekolelady ohatra dia mbola tokony tonga eo amin'ny sekolelady izy. Tsy sekolelady ihany, raha nampidirinao any anatin'ny sampana hafa ny zanakao, any amin'ny sampaty, any amin'ny STK sy ny hafa rehetrarehetra any, adidin'ny ray aman-dreny no miteny azy ohatra manao hoe fangatsy ny anatry ianareo androany, fangatsy ny vory androany, fa maninona ny tsy nianatra iny sy ny sisa. Fa misy ny ray aman-dreny teny, fa maninona ianao reraka be ary. Ay, petrara ny zanak'i dada fa reraka tsy anatra sekolelady izy nefa. Vao tenenao izy hoe reraka be, ay mba afaka milalao télé avy, mba afaka manao jeu avy. Alana manao jeu eo, aza manakotavy eo, mipetraka tsara eo a. Ry aviko malala amin'ilay tonga, ataovy izay ananany zanatsika tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana. Io le faharoa hoe fehezo famantarana eo amin'ny tananao reny, ary aoka fampatsiarovana eo ambony andronao. Io dia tena fomba fitasana Jesosy mihitsy, misy an'ilay hoe phylactère. Iny zany dia tenin'Andriamanitra misy ny dimy folo sy ny karazany iny, dia iny rehefa mba ny Jiosy raha mankany Israely any nareo, no misy Jiosy reny fa tsy any Israely any, dia alainy ny boky rehefa mipetraka izy anaty bus sy ny karazany izy dia vadibadiny eo mijery ohatra zany. Mba ohatra zany midika zany zany dia izao isakin'izay misy ny zavatra rehetra azahoana manatanteraka zany dia izay. Ary isaoran'Andriamanitra isika fatadidin'ireny zanantsika reny naiza renery izany hoe nianatra ny tenin'Andriamanitra izany izy jereny anotaninareo izy hainy tsara mihitsy ny zavatra tiany avareo tamin'ny 10 minitra n'izy teo. Ny tiako lazaina amin'izany ry havako dia izao: hafa ihany ny zanakao io rehefa nianatra soratra masina ka nandeha niditra sekolelady averiko foana zany. Hafa ihany io zanakao rehefa nianatra sekolelady zany, manana ny tenin'Andriamanitra, ny asa tany anaty sampana sy ny sisa zany. Fa tsy maninona zanaka ho azo kibonina, azo tezaina tsara mitsoa rehetrarehetra zay tianao hitiavana azy, fa mba ataovy amboniny zany rehetrarehetra zany, ampianary ny tenin'Andriamanitra izy. Ny faharoa, ampianary ao anatin'izany akozy tia ny vavaka, izay hoe hifandray sy ho tia an'Andriamanitra. Ny atao hoe mifandray sy ho tia an'Andriamanitra
dia ampianary ny zanatsika ho tia mivavaka, tia an'Andriamanitra, ho tia mivavaka sy tia an'Andriamanitra, zava-dehibe zany. Ampianary ny zanakao, fa rehefa io zanakao io hoe mivavaka, lazaiko anao fa io nitaizanao ndray rehefa orinao, ka ho avy ny fotoana mety kamokamona, mety misy tsy voalamina ny ray aman-dreny ka hoe anao mba tsy mivavaka androany, fa io zanakao nidongy aminao ka hiteny hoe fa nahoana isika tsy mivavaka zao. Io zanakao io niteny aminao amin'ny ora tokony hatoriana hoe fa maninona ianao midokotry manao, matorianao fa mafaka eo, matorianao, fa izy niteny aminao mbola tsy hatory satria mbola tsy mivavaka tsika. Zany anie afaka no tokony ho fantatsika tsara. Ampianary izy mba hivavaka, ary amin'ny fotoana rehetra naiza na inona tranga am-pikainana, ampianary izy fa zava-dehibe zany ao anatin'izay fitiavana an'Andriamanitra. Tafiditra ao anatin'izany hoe tia mivavaka, tia mifandray amin'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, ampianary izy mba mamaky soratra masina. Akatoan'izany soratra masina zany, mba hividian'ny baiboly izy, misy baiboly hoe misy sarisary madinidinika sy ny karazan'ireny aloha, raha mbola tsy dia tena mahay mamaky teny tsara izy dia tsara iny dia efa miteny aby ohatran'izay nitenenina tamintsika natao teo ireny, dia efa mipetraka ao aminy iny ary tadidiny iny. Mety hogaga amintsika reto ny avako rehefa misy fotoana reny, naiza misy vao mandeha le tantara kely zany, efa nataonay tany amin'ny sekoly lehilahy teo, eo ilay ray aman-dreny vao oainina be hoe kay le zanaka indray nefa mahalala meloan'le izy. Ka zany tokony ho haintsika tsara fa apetrako anatin'le izy. Fahatelo hoe ampianary ny zanatsika fandray sotia an'Andriamanitra, dia ao ka ho votoatin'ny fanabeazana ny zanatsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tiako lazaina amin'izany avako dia izao, ararotina izany, ary fomba fanaontsika izany mahafinaritra ery. Ohatra, rehefa mba tonga ny anniversaire, dia inona no ataontsika ao anatin'le gâteau? Ankoatran'ny hoe joyeux anniversaire sy ny bonne fête sy ny sisa, mba asio tenin'Andriamanitra ao. Raha mameme cadeau azy ianao, dia mba hameo cadeau izy, dia mba asio tenin'Andriamanitra kely ao anatiny ao. Fa tsy hoe vao manao, tsy hoe raha tsy akory hafa mba miteniteny fotsiny ohatran'izany zany. Fa tsy hoe azo atao tsara ohatra hoe mividy akanjo anao, inona ny tia le zanakao, fa le rety zanako ity zao fa Spiderman nomena azy, misy sary Spiderman, misy soratra hoe Spiderman. Fa ankoatran'izay mba asivo kely taratasy ao anatin'iny dia mba teneny hoe ary iny tenenina ny atolotra ao anao ty dia mba vakio kely ty tenin'Andriamanitra ity. Fa tsy tonga dia oraka izy, wow! Nahazo akanjo Spiderman ry avako malalo amin'ny tompo. Zany ny fitazanany zaza zany. Eo amin'ny tofandrinany eo ankoatran'izay tiany sy ny mahafinaritra azy rehetrarehetra, mba asivadiny soratra masina io. Io ny soratra masina anao a, fa ho soloko isam-bolana io. Dia ho hitanao, fa ho hitanao zanakao fa matsiary fa migoka fitaizana. Tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra, ary tena tia an'Andriamanitra izy, satria ianao ny fitaovana izay hitaiza azy ho amin'izany. Amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra dia aoka haidena an'Andriamanitra ny zanatsika. Io le voalaza teo, teneniko tsara le izy teo, izao no ataony tao, ao an-trano izy dia Deutéronomie 4:1 teo, na mandeha eny an-dalana, na mandry, na mifo sy ny sisa eny amin'ny tolàna izy soraty amin'ny tolàna ambaravarana trano sy eo amin'ny vavatinao, fa ho hitanao zany. Dia avy na malalo amin'ny tompo. Zava-dehibe ne zany. Dikan'izany zany hoe eo amin'ny fiainany zanakao ray manontolo, dia ataovy mahay midera an'Andriamanitra izy, mahay manampy an'Andriamanitra izy. Ry havana malala, nisy fankalazana iny teo, alao tsy tononoko ilay izy fa fantatrareo angambany. Fankalazana tamin'ity fiandohan'ny volana novambra ity sy ny farany volana oktobra. Malaza be moa zany aty amin'ny firenena mampiatrano-antsika aty sy ny hafa rehetrarehetra. Reny zay tena hoe azo lazaina hoe za tsy milaza hoe mifanohitra maha-kristiana, fa hoe tsisy idirany maha-kristiana antsika mihitsy zany. Tsika ao anatin'ny fahavelomana ny fiainantsika. Misy kristiana ray aman-dreny kristiana moa dia tena manao an'izany mihitsy ho an'izany, tsy fanomezantsiny zany. Fa iloko fa raha mba nanao an'izany ianao manaraka mba ampianaro azy koa ny tena mifanohitra amin'izany sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ilaina izany.
farany tsy nataoko eo ry avoko fa ao anatin'io le ampianarina zanatsika ifandray sy hotian'Andriamanitra io dia izao aoka tsy ny alahady ihany aty am-piangonana na hoe alohan'ny atory ihany na alohan'ny sakafo fotsiny ihany izy mba ampianarinao hivavaka na ampianarinao alalan'Andriamanitra fa eo fiainany rehetrarehetra. Misy fotoana andeha hanao examen zanakao dia mba hivavao izy aloha dia mba tenena izy alohan'ny hanao examen dia mivavaka magina alohan'ny hanao examen sy fa ho hitanao miafana posy ny fitiavana sy ny herijika io zaza andeha hanatanteraka an'izany rehetra zany tsy ny examen ihany fa raha hoe misy salama izy karazany dia zao alohan'ny andromany dokteranao dia hoy isika mantsy amin'iny ao tonga dia maka rivotra be miaina be dia tsy manino mihitsy akoatran'izay tenena izy tonga dia hoe apetrao amin'ny tompony fiainanao fa tsy manino io alazaiko anao reo fa vitan'ny ankizy zany. Sika olon-dehibe foana no mety manohitra ny zavatra ohatrany tsy misy dikany akory le izy fa tena ohatrany narary ihany fa ny ankizy dia mahalala an'izany. Zay ny voalohany. Ny voalohany dia avelominay mandeha raha tiantsika ny ahomby amin'ny fampianarana ny zana fitazana ny zanantsika ampianarana zanantsika hifandray sy hotian'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana sy ny tranga rehetra. Fa ny faharoa dia ity. Ny soratra masina koa dia manampy antsika ampianaro amin'ny alalan'ny fiatsika sy ny ataontsika raha eo aman-dreny ny zanantsika. Ina moa ny dikan'izany? Ampianaro amin'ny alalan'ny fiatsika sy ny ataontsika raha eo aman-dreny ny zanantsika. Akoatran'le ianao le mampianatra zany ny zanakao, ndraindray manko ny zanakao dia miresaka ianao izao anaka izao anaka. Ndraindray moa misy ray aman-dreny misy dia hoe tana maka stylo ianao maka cahier ianao fa hosoratana ato anatin'ny tiato raiky reto io ny raiky ifampifehizatsika eto isan'andro manao zao iny dia efa fomba fitazana anankiray fa ity zavatra anankiray ity dia izao tena isika ray aman-dreny mihitsy le mpampianatra eto ka inona le fomba fampianarantsika io fiatsika ao ray aman-dreny ny ataoko hoe ray aman-dreny dia ianao mivady na ianao le tompona andraikitra amin'ilay zaza io ary ny atao hoe ray aman-dreny sy hoe niteraka fotsiny ihany zany tokony ho fantatsika tsara zany fa misy olona tsy niteraka misy olona mbola tsy nanambady kanefa maka ny toeran'ilay aman-dreny satria efa mitaitra izy mba nabe ny olona eo izy nyraisinao andraikitra reny rehetrarehetra reny fantatsika ny mpampianatra sy ninona rehetrarehetra io tsy reny ihany fa miafa koa dia mbola ray aman-dreny avokoa ianao anatin'izany io le ataonao mivatana io dia tadidio fa ianarany zady io zavatra io. Zanatsika ny Madagasikara any dia manana an'le hoe tantara amin'le vato mahalala an'izany tsara nanareo ray aman-dreny io ngamba izy nanao an'izany ary ny vehivavy moa tena manao an'izany fa ny lehilahy tsy dia nanao an'izany loatra fa any Madagasikara hatramin'izao dia mbola misy fomba foana le hoe alaina ny vato madinidinika raha ohatra ny ngeza be dada dia maka vato ngezangeza raha kelikely ineny dia maka vato kelikely dia ny ankizy atao vato madinidinika araka ny abeny eo dia mitady vato mihitsy fa tsy malaika hoe lava be ny anankiray dia iny vato somary lavalava kokoa no atao amin'ny kapokapohana eo ndresaka ny anankiray kapo amin'ny ankizy zany rehetrarehetra zany. Ary magaga dia ity raha misy olona manao enregistrement ny zavatra ataon'ireny zaza reny dia hoy ny tanora vakina fotsiny ao amin'ny fiainanao amin'ny tokantranonao io vakina fotsiny ao anatin'io ao ny fiainanao amin'ny tokantranonao iny. Hitanareo rehefa misy an'le alonina fanitsangatsika eto lehibe ka tsy izy an'izany ary engany mba tsy izany. Hitanareo rehefa mandray fanasany tompo ao anatin'le fanasany tompo mangina tampoka iny misy anankiray miteny le ankizy lantaka dada taitra be anao le ankizy mikapohanao zao le ankizy no ataonao zao tsia aza kapohana le ankizy haniantony mahatonga an'izany zavatra zany dia izao le fiainanao sy le fihetsika ataonao tokantranao dia manavara fa mampiakatra vera foany dada sa tsy zany mpiakatra vera foany dada ka ninonino ny ao amin'ny vera dia efa ianao mba mahatsiaro any raha aman-dreny tena tsy fisotro ny ankizy io dia tonga tokoa fandraisana fanasany tompo dia avy ny ankizy dia ozy izy toka ny dada ihany koa zany sotrony izy mety fa mahalala ny fofona raha teo le fofony le divay sy ny hafa rehetrarehetra noho izany dia tokony fantatsika tsara ny aviko fa io dia le fiatsika ataonao io sy ny sisa rehetrarehetra io
dia fianarana ho an'zazy io ka tandreny ny fihetsika ny dikan'izany andehany aho tetezitsika tsirairay io hoe ao amin'ny Efesiana toko 5:1-20 zao voasoratra ao sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy. Io zany ny fintiny fotsiny io fa afaka mamaky an'io lavalava ianareo mpivady matahotra an'Andriamanitra. Aoka ianareo anatrehan'ny zanakareo dia mpivady matahotra an'Andriamanitra. Ny mpivady matahotra an'Andriamanitra any tena hoe mpivady manaja an'Andriamanitra fa tsy hoe aty ampianonantsika masina be fa ao an-trano ao tsika sanatry ny vava ny fanalika tsisy an'izany ka moka fitenena anareo mantsy raha ino koa tsy Andriamanitra ao zany atao trano zany miasa za manao noko ny Andriamanitra ao no ampidipidiriny eto tandremo fahenon'ny zazy zany ary fatariny ankizy zany dia ho raharaha. Faharoa mpivady mifanaja sy mifankatoa tsara ary manana fandaminana. Dia voakitsika le Korintiana 1:1-7 Korintiana 1:1-7 ary tiako fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Dikan'izany avana dia zao tsy midika akory zany hoe ny lehilahy ny deba ao an-tokantrano zany mihitsy le fitenenana lehilahy no ajaina sy iny tsy zany fa mba misy fandaminana ao mba misy zavatra petraka ao zany hoe mba ohatra hoe Kristy ny lohan'iny dia mba misy fandaminana hoe ahoana no batiny dada ho tenenina dia mba miteny reny ohatran'izany ao anatin'ny tokantrano farasany miteny daholo ny ray miteny avaratra ny ray miteny atsimo tsy hitanao izay atao ka ny tianao lazainao anatin'io dia izao le misy fifanajana sy fankatoavanao. Raha misy zavatra tsy mety ny teneniny anankiray aza eo mason'ny ankizy eo no fanamatra ka miteny zany tsy mety ndrainy ianao zany reny ianao mavoanao fa manino le zaza io nataonao an'izany tsy zany fa mandehana ny fampiatso ry ambadika ary dia miteny hoe aza mbatao an'izany kosa izy na sisisy na tsy hoe tsy eo koa dia ho atsonao izy fa raha eo koa izy dia efa atsonao dia efa mifaly izy ino izy fifalatsany mifanaraka any aloha dia mety eo fa tsy maintsy misy marimaritra resana miverinao fa ny tianao lazainao anatin'izy dia izao aoka mba tena misy fifanajana eo aminareo aoka ho hitan'ny ankizy ianareo fa hidada sy neny le ray aman-dreny no mitaiza dia mifanaja tahaka ny anajana ny Kristy ao amin'ny tompoko misy fanajana ny fomba fiteny ny fomba fianarana rehetrarehetra fa tsy hoe mifandramatra lava izao. Fahatelo aoka ho ray aman-dreny sahiny joro aleo fa ray mpianakaviana ianao. Io zany ray mpianakaviana mitokana mihitsy sahiny joro fa ray mpianakaviana ianao. Ny ray mpianakaviana no mahatonga azy tsy sahiny-joro indraindray a dia izao ny ray mpianakaviana io za koa ray mpianakaviana ny olona nataony amin'izy io dia izay mikapoka no mamaika azy iny kapoka iny no anafenany fa tsy samy mitaiza ny zanany izy fa indraindray ny ray aman-dreny ny reny koa dia misy manampy an'izany efa niteneniko tety ampianareo reny ny ray mpianakaviana amin'izay tahotra tsy fahasahiny mitaiza ny zanany izay. Ohatra misy ditra ataon'le zaza maty ny dady eo ianao fa dia efa miteny ianao maty ny dady ianao raha manaonao n'io foana eo mason'le ankizy dada egalina mpamono olona rehefa avy eo dada tsy mamono azy dia ao aloha sy nataony neny mpandainga dada kay tsy mpamono olona tsisy fitazana mandeha tsy hoe mitokantranonao rehefa orinan'izay. Ka ho antsika raha mpianakaviana ny tiany soratra masina no tenen'izany fa tsy zava ny soratra masina no tenen'izany. Ile Efesiana 5:1-20 io sy ny sisin'io io Efesiana io a dia izao tena miseho fa ray mpianakaviana ianao somary lavalava io fa akakely anankiray ao anatin'io fotsiny a dia mba ho hitatsika zany hoe ahoana moa tsika ray mpianakaviana amin'izany ao anatin'ile Efesiana 5:1 io a
dia akandiny soratra masina anankiray ao anatin'io tonga dia ny andiny fadimy amin'ny roapolo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Ao isika raim-pianakaviana aneo masony ankizy fa tiatsika io vaditsika io. Fa tsy sika raim-pianakaviana any ny tena mantsy le ankizy. Ahoana moa ny ray aman-dreny, ahoana moa ny ankizy zanaka ao ny vitanjana. Avidy lahy, malakilaky lahy fa hitandra fotsy eo sahirana motsika. Hitandrana valy eo lahy dia bidy eo lahy bidy ny karazana. Efa fantana iny rano valy, le vady io tiako tenenina ao anatin'le izy. Zany io soratra masina efa nalana zany hatramin'ny elo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Inona zany hoe Kristy tia ny fiangonana zany? Kristy tsy mba le tsara velatsy tamin'ny fiangonana. Kristy na nisy fahadisoana nataon'ny fiangonana ary dia navelany. Kristy nahapo tamin'ny fiangonana. Kristy namindra fo tamin'ny fiangonana. Kristy nanampy ny fiangonana. Tahaka an'izany koa ny lehilahy. Ny lehilahy dia tokony ho tia ny vadiny. Tokony hamindra fo amin'ny vadiny sisy. Atsy anaraby azy. Tena ianao mamenatra le rianany regny zany. Koa zao zany pilady ny karazana. Fa ny lehilahy zany tokony ho haitsika tsara. Fa mbola hiteny vehivavy ary rehefa aveo sao dia hoe te paster tiako tsy mbola misy fiaraha-miasa mihitsy. Mbola misy eo ka. Mbola io indray no manaraka. Mba ho renim-pianakaviana manaja sy mankatony vadiny sika eo masony zanatsika koa. Mba manaja sy mankatony vadiny. Zao indray no amin'ile Efesiana io. Le toko fahadimy andininy fahaefatra amby roapolo. Fa tahaka ny anekeny fiangonana any Kristy no anekeny ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ny tiany olazaina ao anatin'ile hoe anekeny ny zavatra rehetra io dia kay mifamatotra le izy. Rehefa mamaky an'io anao tsy midika hoe tsy maintsy manaiky izay tiany lehilahy atao daholo any ny vadiny. Tsy zay dikan'io fa mifamatotra io. Ahoana mandeha voalohany? Ny vehivavy dia manaiky tsy mankatony lehilahy dikan'izany ary dia mahatoky azy. Fa ny lehilahy kosa dia tia ny vadiny. Zay ka tokony aseho zany. Tokony aseho zany rehetrarehetra zany. Fa ao koa fantatsika fa efa natiorany vehivavy zany hoe vehivavy be menimena sy kitakitaraka filazantsika zany. Raha vehivavy ny tsy miteny ao an-tokantrano mandinity ahoana ty vadiko ty ohatrany tsy miteny mihitsy afafy ty zany. Fa rehefa io vadinao io be menimena araka ny filazanao sy be kitakita araka ny filazanao tena mitiafa dia misaotra an'Andriamanitra. Misaotranao Andriamanitra manana vady mbola afaka mijery sy mieritreritra ny tokantrano no dikan'izay. Fa tsy hoe vomidika izay dia avy ndray misy fitazana zany anie menimeno ndray niny fa dia fataovy. Inona tsoa moa na raha inona izy tadaraka eo izy efa leo an'le menimeno niny. Zay zany le fomba fanampiana zany. Zany ataovanareo mbola ho avy le izy. Io le fitiavana eo nefa mbola misipa aloha mialatsiny am'izay eto fa ingany mbola tanteraka mifanindrinareo. Ho an'izay zany nampifamofo. Io anery efa misipa tsy misy afa-tsy je t'aime io. Zay foana ihany mety daholo zay ataon'io. Fa vao mandeha amin'izay le zavatra hafa rehetrarehetra ny chéri miovadika hafa. Ny je t'aime malasa hoe aloha tsy tonombontsony. Fa ny dikany vahaolana amin'izay dia zao. Ianareo vehivavy manekeny ny vadinareo zany hoe manajaza ilazay ny longa metana tsy mety tsy midika zany hoe tsy maintsy marina foana lazay ekeo zany sy ninona rehetrarehetra sy ny sasany zay. Misy aneny lehilahy mba mangataka kanay amin'ny vehivavy fa tonga dia misy kisanary ka. Tsy ambobe anao fa misy kisanary. Fa anao tsy tia vehivavy zany ianareo meme io misy zany. Sa misy kisanary na misy garabe anao. Zay fa ianareo vehivavy lehilahy tiava ny vadinareo. Zavatra mazava tsara zany le havana. Ka aoka renim-pianakaviana manaja sy mankatony ny vaditsika isika. Zao any no takin'ny toka ny renim-pianakaviana hono
afaka mitaizany zanany ary misaotra an'Andriamanitra ny ianareo hoe fa ny lehilahy tsy mba teneny sotratra masina zany inona ny ray mpianakaviana afaka tena mitaizany zanany fa dia eo aloha zany ny lehilahy tsy hoe tsy tia ny soratra masina tsy fantany fa miezaka izy mamantatra ny zany any ambadika any fa jereo any ao amin'ny Titosy faharoa hoe tsy voasoratra ao zay fa jereo fotsiny ao amin'ny Titosy toko faharoa andiny faefatra sy ny fahadimy fakiko zany mba ampianaran'ny vehivavy tanora fanahy ho tiany vadiny ho tiany zanany ahony tena moditoe-panahy hiasa ao an-trano tsara-panahy anaiky ny vadiny mba tsy tenena ratsy an'Andriamanitra reo zany dia soratra masina ny mametraka an'ireo reo dia didy manokana tsy maintsy mba ho ataon'ny vehivavy ary anjaran'ny lehilahy ny manampy azy raha tiany ny vadiny fa tsy hoe mibaiko fotsiny izy dia mijery soratra masina manao zao io ianao fa manao tsy maintsy manao an'izao ianao fa ny vehivavy zany dia efa natoraly eo amin'ny fiainan'ny vehivavy ara-tsoratra masina amin'ny fiainan'ny vehivavy ho tiany vadiny amin'io izy tsy ny lehilahy ihany any no tia azy fa ny vehivavy ko dia ho tiany vadiny ho tiany zanany hainareo zany fonireny zany ahony teny madio toe-panahy hiasa ao an-trano ho tsara fanahy anaiky ny vady mba tsy hitenena ratsy ny tenin'Andriamanitra zay zany mahatonga an'ireny hoe ny vehivavy na dia mamo tataka sanatry ny baba ny vadiny mbola ampihinany any dia teneny dia hoentina ohatra dia tetezaina dia mba hanariny indray raha-pitsy hoentiny ambavaka mihitsy ary hoe tompo mba hisolo fara mba fanatry ny vava mivadika re rôle ka ny vehivavy indray no manao tatatra fa ny lehilahy mijanona tsara ao tokantrano inona no ataon'ny lehilahy tonga dia ampiny ny hidy maravarana tsy miditra ao iny aloha rapitso aorony akanjo anao dia lasa ianao ravapitso afa miditra indray loza indray moa zany fa le miditra vaovao indraiky io dia mbola loatra nyzay ihany tsy hoe manaratsy ny lehilahy koa raha miteny an'izany fa fomba fiainana efa tarika sy ny soratra masina zany ka averiko nay mandeha hoa ireo rehetrarehetra ireo raha tianao ho tanteraka ny vadinao avitan'ireo ny vadinao vehivavy apio izy apio izy raha tianao hiasa ao an-trano izy dia apio izy hiasa ao an-trano fa tsy ianao mijerijery fotsiny fa samy milaza reraka tena marina ety nisy marary vangina dia zao natao zany tsy nyteny izy marina lehilahy rehefa marary vo miaina amin'ny fotsiny fanjaitra ny dokotera tonga dia ohatran'izy rehefa hoe mialaina lehilahy vao miakatra kelikely ny températurany dia efa atsona daolony afinareo tsy hoe afa tena mijano mafy fa ny vehivavy efa tena marary tokoa mbola mahavita mijery any makarakarao ny zavatra ny dadanareo makarakarao izy fa fitiany famaly zany ny tiana ho lazainao anatin'izy dia tsotra raha tianao dia keo ny famarina amin'izany ka ampiko ny vadinao zay ny fomba fanomana azy fatelo ankoatran'izay fatelo ampianaro anaraka fandaminana sy fitsipika ny zanatsika ampianaro mba hanaraka fandaminana sy hiaina ao anaty fitsipika ny zanatsika eto ady amin'ny tanisa hoy ny obolana fahatelo ny obolana fahatelo amby folo ny oabolana fahatelo amby folo andininy fahaefatra amby roapolo zao mivolaza ao izay mitsitsy ny sorakazo dia tsy tia ny zanaka fa izay tia ny zanaka dia manafay azy raha mbola kely zany ny fandaminana zany soratra masina tena miteny hoe nidika zany dia zao rehefa misy tsy mety ataon'ny zanaka ao midikany hoe mitsitsy tsorakazo tsy hoe lamino aminy ao ny tsorakazo fa ampiasao sy asehoy aminy ko ny tsorakazo zay midikany fa mba misy tsorakazo azo tokony ho resana ho aminy fa aza vela fotsiny amin'izao
misy fomba fitazana amin'izao fotoana izay ava tsy adikevitra zany vao mba miteny ny ray aman-drenitsika ry dadabe sy bebe isany aza tenenina ny zanako aza kapohana ny zanako zanaka io fa tsy zanakareo fa ho avy ny fotoana tsy manozona kosa fa ny soratra masina dia mahita zany rehefa tsy nampiasa tsorakazo tamin'ny zanakao ianao nefa tokony isy tsorakazo ho avy ny fotoana fa izy amin'izay nitondra ny tsorakazo aminao ary marina zany ny navadibadio ny baiboly ny soratra masina fa marina zany rehefa tsy sahanao mikapoka tsorakazo ny zanakao dia izao io zanakao io raha iamboany nikapoka tsorakazo aminao zay tena mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy isy zanaka mikapoka tsorakazo zany zanaka dia mba tereno izy zany dikan'izany misy toany matsiny izy fa sao dia hoe marina nefa tiatsika iza moa ny zanaka ny tsokiny dia hoy ny obolana fa 7 andininy 5 obolana fa 7 andininy 5 fa izy ny zanakao mbola misy azo antenana ihany nefa aza dedim-po loatra fa ndreo mahafaty azy le tanjon'le fandaminana sy fitsipika iarahana ao atokantrano hitazana ny zanakao ane zany dia tadidio tsara fa tsy miamono azy kosa aloha fa tsy ray aman-dreny tsy izy mihitsy aloha ohatra kakatsorakazo anao tonga dia mahita iarahana vita ny anylahy ary misy ray aman-dreny manao an'izany zay tsy ray aman-dreny intsony zany fa tsy fantatra hoe ahoana fa mazava ny soratra masina tsy maminanao amono ny zanakao raha ohatra ka mandeha manafay azy ianao fa le famaizana tia no tenenina eto dia ny famerenana azy mba ho anaraka ao anatin'ny fandaminana sy mitsipika fa mitanjonao izy dia izao raha mbola faizinao ny zanakao raha mbola hoe misy zavatra mbola ataonao ny zanakao zany ka mbeny azy ianao nohatran'izany dia tadio fa mbola misy fanantenana ao anatin'io zanakao ne matombanao an'izany ianao fa tsy misy zanaka itenenina zany hoe tsy azotra ntsony mity ianao tsy azotra ntsony ialany dikan'izany hoe za tsy anafahy ianao ntsony tsy atao zay ataonao aza manao an'izany nane ho etriko ihany nay aman-dreny dia manao an'izany fa tsy misoratra masina dia milaza fa tsy zay le izy fa miezaka tsara tsika mba isiny zany rehetrarehetra zany jereo ny Hébreux 12:1 fa misy mifanavana mombamomban'io any fa telo ao anatin'io le hoe ampianaro izy aoka izy mba hanaraka fandaminana fitsipika ny zanatsika dia izao aoka atao ampitiavana ny fampiarana ny fitsipika sy ny fifezana fa matotra tamin'le teo ihany Kolosiana eo fa voatongo tary aloloha tary fa zao izy voavokiko toko 7:1 Kolosiana toko 7:1 ianareo ray aza mampasosotra ny zanakareo fandrao mamoifo izy inona iana ty lazay ny soratra masina eo hoe tena atao zao rehetrarehetra rehefa viandray aza mampasotra ny zanakareo fa inona moa nytianyzany rehetrarehetra zany nytiany zany ho tenenina dia izao aoka ho hitan'io zanakao io fa hoe matoy ianao mitaizana mibedina manafay azy dia aoka ho fatany mihitsy hoe fitiavana azy ane zany rehetrarehetra zany fa tsy fankalana misy manko ray aman-dreny mitaizana zany ianao tena fankalana mihitsy misy zavatra kely tokony mba ho fampitenena mihitsy ok aza miady sy ny karazana tonga dia avy le ray aman-dreny tonga dia mandeha ny tanana manao teny maharary sy sisa amin'ny ankizy tsy mety zany fa aoka tena ho fantatra rehefa miteny tsy ianeko tsy vitsy ngina ny zanaky dada aza maditra tsony ny zanaky neny aza maditra tsony zany ane dia ve izy ao fa tiako foana ny ianao fa mba tsy tiako kosa ianao raha maditra ohatraohatran'izany zany le izy nainarany tsy mila miteny an'izany resaka fitiavana zany fa matorana aminy fa tenenina amin'ny fotsiny hoe itsia nanao tsy mety ianao dia mijanona eo ankizy tsy maintsy mikitikitika ny ankizy tsy maintsy pelipelitra na inona eo raha tenenao etsy fiteny zany fa teny ratsy tsy maintsy manao an'iny ny ankizy
mananana kely izy ka rehefa tsisy miteny izy ohatra tsy teny loatsy rehefa misy any zay izy lekisity dia zany ianao zany fantatra ao zao leky izy fa manao fahadisana manao fahadisoana dia lavy ianao tsy miteny azy inona rehefa nataonao ekizy io fa fantany fa manao fahadisoana izy dia alohan'ny hiditra ao an-trano izy laka maka vato kely izy dia ataony ambany lela zany matsy le fiteny taloha hoe maka vato kely dia atao ambany lela ao dia rehefa atao ambany lela iny dia tsy bedy rehefa tonga ao an-trano jerena tsy mibedy azy tokoa ianao nefa nanao adalàna izy iza ninony amin'izay tsy ny fitaizanao ray aman-dreny tsony ninony fa ny herin'ny vato kely ao anatin'ny mbany lelana tsisy dikany tsony sorana masina sisy dia manaraka izy toy izy tady vato kely be tapea dia ataoko any am-paosy dia mitsoka raha mbola mitoy ihany zany dia hoy izy ka maninona moa tsy atao ngezangeza fa araky ny ngezan'ny vato mamany tsy mahabe ntsony nzay vato tsy mba ambany lelantsony fa voateniny kenda amin'izay ny fiainan-janakao sahirantsika tsy maniry loza ho any zanatsika fa loaviny zanatsika tena fampimanana azy eo amin'Andriamanitra hananan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany aoka atao ampitiavana le izy ary tsarovy averiko ny mandeha fa raha ohatra ka ataonao tafahoatra loatra ny famaizanao ny zanakao dia mitondra loza ho azy mety maratra sasisa ary mitondra famoiza-po sy fankalananao izy tena hankalanao ny zanakao tokony ho haitsika zany tena hankalanao izy nay andro any ka aoka tsy nianao foana anao sesika fa alamina tsara le izy fa tsarofany ray aman-dreny foana ary ny zanaka zanaka foana fa evatra farany amin'izay ary akoatran'ireo zavatra anankitelo ny teneniko ireo zavatra voalohany teneniko dia izao ampianaro izy mba ho zana ifandray sy hotian'Andriamanitra ampianaro izy amin'ny fiatsika sy ny ataontsika mba ho alainy tahaka reny ampianaro izy anaraka fandaminana sy fitsipika ao anatin'ny tokantrano sy fiarahana mianana naiza misy azy fa ny faefatra farany dia izao ampianaro an'ray andraikitra amin'ny asan'ny mpiangonana dia mbola kely nek izy ampianaro an'ray andraikitra amin'ny asa mpiangonana dia mbola kely nek izy hoy ny Hebreo 10:5-20 raha mbola azo atao dia hoety mivavaka sy mamonjy fampam-pivavahana ny zanatsika tena azo atao zany fa tsy hoe namonjy zavatra ianao ny sabotsy alina resto fareraka dia hozy izy ianao amin'ny ankizy rehefa maraina ny ankizy tsy mandeha amin'io reraka be tatasineny fa makainy mihitsika androany zay fa manendika capigeon dia ino no anina dia zay tsy mivavaka fa mety tsara fa tsara collation dia tsy mivavaka tsy mamitaka ny zanakao ianao raha izany fitaizana mamitaka izany fa ampisehoy azy fa nanisy zavatra somary nanahirana anao azy ao ny alina an'iny ka tonga ny fampivavahana ianao no lohanarana tsy maintsy mandeha mivavaka sika fa ho hitanao no zanakao io fa fantany lanjan'izany atao hoe fitazany ray aman-dreny zany nareo ray aman-dreny isika ray aman-dreny rehefa isika no mametraka hoe ray aman-dreny marina fa misy miteny ny ray aman-dreny dia namany zanaka ny ray aman-dreny dia namany zanaka dia zany le tsontsika azy anao hoe les amis les amis sisisa fa tsy ampy zany fa ny soratra masina dia mametraka namany ianareo fa ray aman-dreny kosa rehefa ambony zany aoka ny ray aman-dreny sa hiteny rehefa mandeha ny any hoe tsia zao no tsy maintsy atao ato mitokantrano dia zay araka manaraka le fepety teo aloha zany hoe misy ohatran'izao ary aza ataoko nanga mihitsy miteny ny zanatsika mba ho tia sy andeha anatanteraka n'izany hoe raha-mpivavahana izany fa ny ankizy nainay misy hoe kamo sy indrindra dia zay fa aoka tsika tena ngametraka azy rehefa mivavaka tsika tena tsy ataoko nanga zany fa azo tanterahana tsara araka n'izay ary aza atao fanamby hoe zao aza atao an'izany raha mianatsika lehilahy dia ianao dia vidianako aniny raha ohatra ianao ka mianatsika lehilahy dia vidianako aniny raha ohatra ianao ka mivavaka amin'ny aniny dia fa ho avy amin'izay izy
ilavaniny aminao isaky ny sabotsy inona ndray vidinareo anavatra kamikaminay anderapitsiko dia eo amin'izay anao vao tsy mahita vidina tsoa tsy araka tsony koa le budget dia iny lasa fanahany ohatran'izany fotsiny le zanatsika ao anatin'izany oabolana faharoa amby roapolo oabolana faharoa amby roapolo andiny fahaenina eo angamba no vakiko mihitsy oabolana faharoa amby roapolo andiny fahaenina sara ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany fa matitra io omaly fa matitra amin'ny zavatra ianao raha aman-dreny ihany no afaka mampizatra ny zanakao manazatra ny zanakao amin'izay tokony ataona resao amin'izany atsika ny tontolo manodidina azy mba resao amin'ny zanakao hoe fa inona ny ataonao raha dekona ianao any am-piangonana resao amin'ny zanakao raha mpiany ianao fa inona ny zavatra tokony ataonao resao amin'ny zanakao raha paster ianao fa hoe izao ne zany asana paster zany resao amin'ny zanakao raha ohatra mba rehefa nasan'ny tompo ianao hoe izao ne zany atao hoe mba rehefa nasan'ny tompo zany mba rehefa hoatsy ananana azy ianao dia mba mpandraiky hoe resao aminy io fa maninona ny mbola tsy hoe izy ny tsy mbola mahazo mandray sy ny sisa sy ny sisa resao aminy fifanatao batisy sy ny sikaraza resao aminy tontolo manodidina azy resao aminy fa misy ny olona namana sy ny rehetrarehetra io mety misy ratso-panahy mety misy amandrika mety misy ny tsara mety misy ny manampy sy ny sisa sahino lazany zany fa tsy hoe mampalahelo azy raha tsitsiny eo masony io ny zanak'olona dia manahirana fa sao dia tsy hananamana ntsony izy sy ny sisa sy ny sisa resao aminy zany zany no fampianarana rehefa manomboka manao sipa ny zanakao resao aminy fa inona daholo ny zavatra tsy tokony ataonao anatin'izany ary inona ny zavatra tsy tokony ho andrakandramanao anatin'izany inona ny zavatra tokony sarotra tsy mety manalobana anatin'izany fa tsy hoe vomanao an'izany izy dia tonga dia ataovy eo mba manaovanao an'izany dia olombelona rehetra nanao an'izany daholo fa tsy nisy fanambadiana romanta eto vonan-dalo fotsiny dia tonga dia raikitra tonga dia andao any amin'ny mairie fa mba nisy tao fiainana sy lalam-piainana zany rehetrarehetra fa tsy miteny anareo koa io pastera laza zany dia avy ndrany ankizy raha piso any amin'ny ray aman-dreny zay mahazo manao daholo fa tsy zay ny tiako teneninao fa le fampitazana zany le izy zary manainy raikitra izy aty am-piangonana ohatra ho avy ny fianarana azy noely zao mba rehefazy izy mianatra azy noely mba alamino zany fa mba mahafinaritra nino mijery azy iny izy fa manday ndraiky tao am-piangonana mba ameo rakitra izy mba manao an'le rakitra eo mba mahafinaritra ny ankizy eny malotsaka n'iny rakitra iny ara-pafantara tsara izao anao manan'io rakitra io sy ny sisa rehefa fa misy vokatra sy ny karazany dia zany asay vao tao androany zao misy barkety sekoly alady fikarakarana ataony sekoly aladtsika tana mba izy mihitsy nasaina vity misy ve le izy dia mba izy vity tana vidiony ianao fa amonareo sekoly alady zany rehefa mahatonga fitsangatsanganany fiangonana ny fitsangatsanganana sekoly alady akoatran'izay fitsangatsanganana ny velany karakaraina andehanantsika mba hoito izy atao vovaindohan-draraha hoe andaotsika tsy maintsy mba mitsangatsanganana amin'ny sekoly alady fa ho hitanao fa rehefa zatrany zany ny zanakao dia tena mahatompona ndraikitra izy any orina any eto rivon'ny fiangonana misy atsika araka izany ka sombony ihany zany le avaka ary sombony izay mba hifampizarana antsika tsy manakana zay mety fitazana tsara zany tovositsika ary inona fa mety misy zany ary dia isaonatsika ny tompo fampiatrao ampelantanan'andriamanitra zany dia mba horaritsika soa ny ray aman-dreny rehetra sy ny zanaka rehetra mba hiaina ao anatin'izany fitazana famina izany amen